Mbola fantanjahantena eny anivon'ny fampianarana ambony kosa indray izy ity herinandro maromaro zay dia niatrika ny universiatsika ka nanana solotena roa tamin'izany Mamialy sy Ifetra moa izany Taranja Sido sy Denis efa tafaverina eto an-tanindrazana izy ireo ka nitalehan'ny fantanjahantena sy ny fialamboly eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony Andriamatoa Mamtina Ravelson no hitondra fanazavana amintsika ny dian'ireo atleta ireo tany Kore. Zava-dehibe aloha zany hoe universiady zany na tafaverenasika Madagasikara ao anatin'le hoe universiady zay sehatra iraisam-pirenena goavana indrindra maneran-tany Jeux olympiques eo anivon'ny tontolon'ny université izy io maneran-tany mazava loatra arak'izay fa avy dia avy ny niveau ary olona zay efa manana classement sy ranking filaharana zany iraisam-pirenena daholo ny ankamaroany mandray anjara ao anatin'izay. Nanana solotena anankiroa isika malagasy Ifetra teo amin'ny judo ary i Mamialy teo amin'ny lawn tennis raha ny vokatra aloha dia tsy nampitsanga-menatra satria nahazo victoire daholo reo ankizitsika ireo na dia tsy nahazo médaille ary zany hoe nisy ny faharesena tany foambon'ny compétition tany ary dia sy tonga hatrany amin'ny fahazoana médaille moa zavatra zay noho ny antony maro samihafa zay tsy ho tantarainy eto satria na coach ninina tsisy fa dia hoe niady aloha tsika tamin'izay hoe azo natao sy ny hoety manana sy izay hoe teo am-pilatanana rehetrarehetra zany niady tamin'ny alalan'ny tenany sy ny herim-pony ary ny herim-sainy manokana zany ny atletatsika. Inona zany ny tena atao hoe politika matotra hiatrehana ny dingana manaraka ny amin'ny universiady manaraka? Ny politika matotra aloha zany dia efa manana vinavina zay eto anivon'ny ministère ny enseignement supérieur sy ny direction zany ny sport culture et loisir fa hisy ny championnat national championnat de Madagascar zany hisy ny fanentanana isan-karazany sy ny rencontre isan-karazany zay ahafahana manomana an'ireo ankizy ireo mba hiatrehana ny universiade 2017 any Taipei Chine indray. Dikan'izay zany hiverina ny compétition interuniversitaire ary ho amafisina ho atsaraina kokoa amin'izay hoe tanjona zay napetraka izay ary dia hisy ny sélection universitaire zay hivoaka ao anatin'izay dia mazava loatra ilaina ny fiaraha-miombonantoka sy ny fanomezan-tanana avy amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga izany indrindra ny ministère fanzahatena ny fitondram-panjakana FIB ny partenaire privé rehetrarehetra zany zay vao ahafahana mametraka iny izy tsy hoe maro toerana n'izany hoe vina zay apetraka izany.